Tokolasy topoavy faly miaraba atsika isa tokatrano amty aliny alatsinainy 5 aogositra 5 sy 2 ty mandondona ny isa tokatranotsika ny fandarana adinika zay vokary ny orinasa tserasera fahitalavitra sy onjam-peo ny MPS ary arahantsika moa zany amin'ny alalan'ny tambazotra serasera ny Facebook sy ny YouTube ialatsiny teo aloha teo satria dia nanana olana tamin'ny fampitana ny serasera amin'ny alalan'ny tambazotra isika na ny internet ihany koa tamindreo connexion zany tena nisatra de nisatra nisy fotoana tsy voatsipy mba ho arahantsika ny fandarana de anaovana fialantsiny izany eto anivon'ny MBS amin'ny fitantanana KBN mihitsy moa zany sy ny mpanolotra ny fandarana mba voaraitsika araka ny tokony izy ny fandarana ataoriny ny fandaminana samihafa zany satria tsy mora ihany koa ny kalitaon'ny resaka tambazotra sy ny resaka fifandraisana amin'ny alalan'ny internet eto Madagasikara de fa niezaka namahy zany izahay anaovana fialantsiny ho iaho de tafarakatsika re amty alatsinainy itya tamin'ny herintsika tena adevitra politika be mihitsy satria de nanana vahintsika miresaka ny zava-misy ho an'ny fiainan'ny firenena toizatsika hatrany zany satria mafana ny raha-pirenena ary tamin'ny alakamisy teo dia nisy hevitra vaovaon'ny potra indray zay ny voizina vondrona telotota nahitana ny vondrona panorama ny vondrona tanimena ary ny MAI na ny médiation active et inclusive zany mba ahatongavana amina fiaraha-mitatana de samygagany rehetra fa inona ndray ary zany adevitra zany fiaraha-mitatana ahoana ary de nivoaka ataony hoe démarche de la paix na hoe fizorana makany amin'ny fitonina fa tsy makany amin'ny fifandonana dia nahataitra ary niteraka adevitra marobe zany de tonga ataony amin'ny hoe miaina anaty kristsika am'izao fotoana izao ka izany no antony mahatonga an'ireo vondrona telotota zany zay miantso ny fitondram-panjakana ihany koa miantso ny sehatra avy amin'ny société civile fikambanana ny olon-tsotra ny antoko sy vondrona politika mba hifanantona andatabatra boribory de antony nahatonga atsika zany tamin'ity fandarana ty hoe ndao akaritsika amin'ny dindinika am'izao alina izao ny mpikambana mpikatroka ary mpanorona ary anisan'ny mpandray anjara teknisiana na politika ao anatin'izany PAM izany PAM mifanafoezana an'le panorama tanimena médiation zay ivondrona nireo vondrona telotota ireo teny amin'ny Saint Michel aparbe izy ireo no namondrona an'ireo sehatra rehetra zay manakolazaina ary manana andraikitra eto amin'ny firenena na ho an'ny fanoherana na ivelan'ny fanoherana na ho an'ny fitondram-panjakana zay nitondra an'izay faneo-kevitra izay ary nazavain'izy ireo zany ny antipijoroany ty volona telotota mivoy an'izay hoe fitoniana fiaraha-mitatana ary fandaminana ny raha-pirenena izany ka nanasatsika ny mpampianatra mpikaroka mpampianatra Andriamatoa Ravalson François zay vahiny ny fandarana am'izao ala izao miaraba tompoko manana tompoko iza moa vahintsika Andriamatoa Ravalson François dia mpampianatra mpikaroka mpampianatra profesora zany zay mivahintsika tena tompona andraikitra misy titulaire izy ary dia mpikaroka anivon'ny senerita ihany koa zany zay Centre National de Recherche Industrielle et Technologique zany ary mpampianatra ihany koa eny amin'ny université Antananarivo izy nambaraka teo fa dia anisan'ireo techniciana politika eo anivony zany PAM izany na hoe panorama tanimena sy médiation active et inclusive zay vondrona telotota zany mikasika zay indrindra no hanasananao Andriamatoa Ravalson François dia arabaina aloha tonga so idinidinika zay miandro ny vahoaka am'izao fotoana izao de misaotra anao nanasa am'izao dinidinika izao amin'ny lafiny anankiray de isorana koa ny tontolo teknika ny MPS nafana zany manatanteraka an'izao fiona izao misaotra indrindra ny mbia ao an-tsaina avy hatrany professeur Ravalson François de hoe inona marina moa zany ty hoe PAM ity satria vao tamin'ny alakamisy zany
ny mpiserasera amin'ny sehatry ny fampahalalam-baovao, ny tontolo politika, ny fiarahamonimpirenena, ny fikambanana, ny olom-pirenena zay manaraka ny raharaha-pirenena ara-ekônomika, ara-sosialy, ara-politika no nahafantatra an'izany mpamazana. Ngamba fotoana mba hanazavana ho an'ny vahoaka zay manaraka atsika le PAM. Ny PAM le araky ny volazanao teo de hoe vondrona panorama, vondrona atanimena ary médiation active et inclusive. Izy io zany de vondrona mpandinika politika, vondrona fiarahamonim-pirenena mahita hoe ao anatrehan'ny zavatra mitranga de hoe misy andraikitra tokony ho raisina. Andraikitra tokony ho raisina fa mialohan'le fandraisana le andraikitra aloha de mila fisaintsainana, mila fandiniana hoe inona marina ny olana, inona ny fomba ahafahana miatrika an'le olana. De ny PAM zany mamory an'izay karazana foto-kevitra telotonta izay zay mandrafitra ny fizotra ny famahana ny resaka politika. Zay zany rafitinina. Nanomboka vina ny PAM no ny forona zany nanomboka hoe ny fanantona de avy eo nahita an'izay hoe reto ny hevitra hoentintsika manoloana ny zava-misy eto amin'ny firenena. Ny tsara tadidiana de hoe nanomboka tamin'ity taonty no nanomboka nafana zany le fionana sy fifandraisana tamin'ny alalana dinidinika isan-karazany, tamin'ny alalana fifanantonana. Ny anton'izay de satria samy niarana hita hoe mitovy ny fomba fahitana ny olana, mitovy koa no hoe foto-kevin-dehibe eo anatrehan'le olana, zany hoe foto-kevin-dehibe mipetraka am'le hoe aleotsika tsy de teny korotana loatra, satria itsika rehefa tena mikorotana mantsy de sanatria lasa misy malagasy mitsangana mandavo malagasy manapotika, de ohatrany tsy haitsika nitondra an'le korotana, de hoe aleotsika tsy mizotra any am'izay fa makany am'le hoe misy sosi-kevitra sy tolo-kevitra mila aroso ahafahana zany miara-midinika. Naninona no hoe nijanona eo aminareo tery totareo sa marina efa nyteny mitovitovy hevitra fa nanahoana ny namaritana am'izay ireto sika reto no mitovy hevitra, ny panorama, ny vondrona tamena, ny médiation active et inclusive. Andrasany eo meko ohatra anankiray ianao ao anatina tontolona scientifique anankiray zany de misy karazana zotra avy de mandeha ho azy eo amin'ny hoe mitovy loko, raha ohatra zany ka molécule na filaza azy mitovy habe raha ohatra sisy nefa koa mety mitovy fomba fijery. De eto amin'ny resaka tontolo politika izy de hoe tafahoana satria nisy karazana efa fifandraisana tao anatin'ny samy tsirairay avy de mora kokoa nampifandray azy, kanefa na izany ary de le vondrona telotota de vondrona miantso hery isan-karazany de misokatra ho an'ny hery isan-karazany. Ka inona no etra nresaka ianao de hoe tsy asina fifandonana fa inona mampatahotra zany am'izay mety efa mahita vena ro ampamma hoe taky no tonga any amina fifandonana zao zava-misy zao nefa ohatra ny to mbola misy zavatra mizozotra ihany eto amin'ny firenena. Zao matsy le izy ny zavatra politika atao nge de politika manadiady mandalina manangona ankokevitra donné et zéro, de avy eo manao fandalinana politika mihitsy tena idirana anaty ordinateur sy proclamation mihitsy hoe ahoana mifandeha ty. Raha mandinitsika de isan-kerinandro misy olana mipongatra eto amin'ny firenena, pongatra de zay olana mipongatra isan-kerinandro zay de tsy mahamaro toerana ny fitondram-panjakana ary misy olana tena manakorotana mihitsy, manakorotana tikoteny hoe manakorotana le zavatra le olana mitranga no mampitosatosa an'le firenena. Ame ohatra anao kely ohatra zao hoe manahirany any mieritreritra an'ireny le hoe zavatra nitranga teny Ambomanga kely mampisavoaravoara ny firenena zany le izy, tsy mahamary toerana amin'ny fitondram-panjakana ny olana ohatran'ireny. Le resaka hoe empoisonnement sy
botulis adevitra be teto zay ve tianao resana reny olana reny zany a de tsy mahamary toerana ny fitondram-panjakana olana mitranga tsy mahamary toerana ny fitondram-panjakana ohatra koa hoe ny olana ateraky ny resaka ren'le hoe Boeing 777 mampitongilangilana zany a ny fijoroan'ny fanjakana le izy tsy mahamary toerana zay zany le izy de eo anatrehan'izay de reny raha mitambatambatra raha mitohitohy reny satria izy olo lasa mitohy lasa mieritreritra ny olona eo matsy ny olona ohatry lasa motra miverivery-saina ny olona hoe to isan-kerinandro misy olana mitranga ka raha mbola isy hitranga amin'ity herinandro ity ka mitambatambatra zay mimafy de zay le milatsaka any anaty krizy ekena tsy mbola misy krizy zao tsy mbola misy krizy zao fa ny olana mitranga no mampisafotofotony raha-pirenena ny olana mitranga no tsy mampatokontsony ny olo-pirenena zay zavatra tsy mampatoky ny olo-pirenena ny mpifidy mety hitranga mihitsy ary olona no nifidy ny fitondram-panjakana mety lasa very fanahy mbola velona de zay tsy famarina toeran'izay a no mampisafotofoto ny firenena am'izao fotoana be de be nge ny olana mitranga eto zany be de be ny olana mitranga eto fa ny ahina ary zay no zavatra roson'ny pam ilazan'ny pam de hoe a raha mitambatambatra io de scientifiquement milatsaka anaty krizy zay krizy midikany krizy mantsy de hoe a toe-javatra farana zay tena mampanahirana sy mikorotana mafy be ka mila fanapaha-kevitra aingana mbola sy tonga am'izay tsika zao fa hoe mba tsy hatongavana am'izay aleo aloha misy fiara-midinika mila atao mba elana am'izay zavatra zay ohatra ny tena ianao teo hoe raha mitotoy misy zavatra antrano tohatry ny efa resika tamin'ny herinandro teo le fitokanana an'le autoroute hoe tsy araky le nampanantenaina sy le nao moa zany teknisiany le mpampianatra mpikaroka mpampianatra mety mahalala bebe kokoa ny hoe ohatra ny ahoana zany tena hoe ary mivezivezy eran'izao tontolo zao ihany koa professeur Ravalson François raha mifahafantarako anao reny koa zao anisan'ny tranga teto amin'ny firenena hoe tsy araky le tena autoroute zay araky ny fenitra iraisam-pirenena sy mety hoe nampanantenaina ny misy eto Madagasikara tsy efa ohatrany hoe misy zavatra mitranga isan-kerinandro ihany ve raha tahaka zay zao a mitombona le fitenenana hoe Madagasikara tsy maintsy mandroso mitombona iny de Madagasikara tsy maintsy mandroso zany hoe raha raiso an-tsaina ohatrany hoe camion Madagasikara na bus Madagasikara de misy mitondra fa miditra ao anatin'ny bus io sy camion io a olana isan'andro de nenao teo ny camion ny lalambe mikodana voaresaketsy eroa teleférika voaresaketsy ny Boeing 777 voaresaketsy ny tany Ambohimankakely mitoby ao anatin'le camion hoety mpitondra zany zay na tiatsika na mafy ohatran'iny na raha frein na matanjona fiara ho tonga amina vanim-potoana anankiray miara mipatitaka mianjera amin'ny pneu ary mety ikididi le fiara eo le mila mpama mitsangana manao hoe mba tsy ho tonga am'izay a aleo aloha ahato kely ajanony aloha le fiara zay le zay le sary ajanony le fiara midina aloha mpamily ohatrohatr'izay le izy le mpamily le mpitondra io andeo aloha izahatra irahantsika mijery kanefa koa tsy azo atao koa nefa le hoe mpijery aty avelany le mpanao politika aty avelana zany a zay manakivy ny chauffeur mitranga koa mantsy zay amin'ny alalana kritika le kritika ataony aty manodidina nge de tsy hoe kritika ratsy daholo fa matoa afaka mame fanakanana zany aty avelany a de misy zavatra ao raha hoe malagasy de mba tsy siny zay sahotaka zay satria rehefa tena mafy loatra le fanakanana mety overigny ny concentration en pamille de mety andeha le latsaka any andafa de mba ilana an'izay de hoe aleo aloha asina fitonina kely de ny camion mbola miodina moteur fa mijanona frein à main de miara-midinika kely hoe ahoana ny atao zay le izy zany ka le miara-midinika kely nde ataontsika amin'ny fomba tena tsotra be latabatra boribory zay mihitsy inona zany a eo am'le hery takiny ahoana no andrasana idinika
ny pam ave no anelanelana sa ny pam no mitondra n'le hery samihafa zay mitondra n'le fanakanana am'le olona le mamily an'le camion raha zay le sary nentinao eo an'lony lay mpamily le camion le fitondram-panjakana zany fiera midiniky ny pam sy ny vondrona hery samihafa sy ny fitondram-panjakana ave ny tianareo resahana am'izay le izy ange misaotra am'le fantinana apetraka ao fa le toejavatra matsy tsy hoe fanjakana rery any fanjakana aloha izy aloha zany voakasika eo anatin'le izy ny pam zany mahita hoe misy hery isan-karazany mila antsoina hoe avia isika eto amin'ny latabatra boribory zay zany anisan'izay ohatra ny fanjakana fa anisan'izay ko azony hoe rafitra anankiray ny mpitandro filaminana miara-midinika eo ao anatin'izay ko atsoina ao anatin'izay ny pahay ny lalana rehetra eto am'ty fireneny ty pahay lalana pahay zavatra eto am'ty fireneny ty zany ny artiste mety azonao eritreretina ny mpanao gazety ko satria ny herirehetra eto am'ty fireneny ty mila atao miodina atatabatra boribory zany ijerevana hoe inona ny tena zavatra mitranga mahatonga atsika ka Madagasikara tsy maintsy mandroso fa misy problema babe n'le fandrosoana zany am'izao fotoana zao zay mety hipoka ka raha mipoka le izy sahirantsika fa mahagaga ihany manko tamin'ny herinandro iny zany rehefa ny aino an'le fanazava-kevitra samihafa nentinareo de ny amina hoe andatabatra boribory ndao dinika asivy pause kely aloha na fiatona kely aloha aleo fitonina peozy izy ianareo fa ny zava-misy efa betsaka ny antso dialogue politique dialogue national réconciliation nationale fa tsy meno le fitondram-panjakana ary isan'andro ara dia ianao ihany moa ny teny an'io andriamato professeur Ravalson François hoe misy karazana tranga scandale ohatra ny voambolana teny ambavany malagasy tato ato fa raha izay ny zavatra mitranga le fanjakana manondiany foana ohatrany hoe mafisofina tsy mirarahany zany so de ho diso fanantenana ihany ny pam hoe heripovy herimaina hitady fiaraha-midinika latabatra boribory fiatona fikaroam-baolana nefa de hanoya ny lalany mahazatra azy tsy haino an'izan'izy eno zany le azon-damosina io fitondram-panjakana zao zareo mpitondra eo aloha zao am'izao fotoana zao de izy ianao hoe manao be marenina izy tsara fantaritsika ary tsy adiny fa ny mpitondra nge manao an'izany foana na izany isa mpitondra teo manomboka hatrany amin'ny ray aman-dreny be tsiranana zany de manao an'izay le tsy mieno zay manodidina zay iny zany eto moa de teny mivantantsika mpanao politika hoe rehefa tonga eo amin'ny fitondrana izy ho tonga eo amin'ny fitondrana raha mpitso mba ajanony zay fomba fiasa zay ohatran'le hoe rehefa tsy eo amin'ny fitondrana de hoe sokatra sokafy io TVM io any rehetrarehetra rehefa tsy eo amin'ny fitondrana sokafy io RNM io any rehetrarehetra fa rehefa tonga eo amin'ny fitondrana mitovy tsisy falaka am'le nataony tany aloha ny ataon'le zay tonga eo tiako tenena zany de manao ohatran'izao hoe mamosofina izy marina zay fa izay ny mahatonga ny pam tsy atoko politika ny pam tsy atoko politika fa ny pam de karazana mouvement citoyen anankiray mouvement citoyen mahita hoe misy ny olana tsy krizy tena misy ny olana ary tena olana mivaivay isan-kerinandro isan-kerinandro no atrentsika eto isan-kerinandro de eo anatrehan'izay zany afaka tsy meno fitondram-panjakana fa le engagement citoyen kosa no miteny hoe eto misy zavatra tokony lazaina fitondram-panjakana tsy fantatra aloha mety hoe mety mafy be ngamba indrindrina ao amin'ny lapam-panjakana ka mety hoe tsy tonga trano ny feo fa adidiny le engagement citoyen adidiny le citoyen reo zany no mampita trany amin'ny fitondram-panjakana trany amin'ny filoham-pirenena manao hoe misy olana eto ary tsy vita io tsy vita io ny hoe tsy eno zay ary koa tsy vitany hoe fampiasana an'ireny le akolafikery madinika any fotony zany manao mitabataba hoe tsy misy an'izao tsy misy an'izao tsy misy an'izao fa eto tokony fiaraha-midinika atendrony tiako tenenina aty zany tsy vitandre hoe any amin'ny fototra politika any amin'ny base politika fa hoe atendrony mila midinika hoe izao ny zavatra mitranga ka za tsy teny hoe mila miaino anareo fa mila tonga any aminareo aloha zao zavatra zao zay aloha zany nokazana ohatry hoe dingana voalohany atao amin'ny pam hoe mampita
ny zavatra rehetra any amin'ny mpitondra fanjakana, mampita ny zavatra rehetra any amin'ny FFKM, mampita ny zavatra rehetra any amin'ny aklafika rehetra ny miaramila, ny sehatra rehetrarehetra isan-karazany any amin'ireo atoko politika marobe mitondra ny hoe zao ny fahitany ny rehetrarehetra natoejavatra am'izao fotoana zao. Zay le izy tondra fontsika zany a na ohatra araka hoe tsy de manam-potoana ionana ny fitondram-panjakana. Atraizany efa fifanatona vita ampam asa fa nanatona ny fiangonana, fa nanatona ny resaka foana manko ianao hoe ny miaramila ny tafika fa nanatona an'izany ve ianareo adevitra manahirina ihany koa resaka fitandrona ny filaminana io am'izao fotoana zao a ny mpahay lalana hoy ianao efa nanatona fitondram-panjakana ve ianareo satria misy koa ny ambadiky any somary manasokajy anareo fitondram-panjakana ihany ny ao ambadiky mipam eny zao a zavatra tsara fantarina de izao hoe le izy a vita le teo amin'ny lapin Saint-Michel zany tamin'ny raiky ambiroapolo aogositra de ny karazana hevitra voavoy tao zany a de hoentina itenao teo miaramila ny miaramila nge rafitra anankiray manamaizy azy ary zay mahatonga ny teknisiana politika ampama manao hoe ny miaramila koa de mendrika ny aja tokony atolotra azy zany hoe raha misy dinika zany tsy hisy resaka fanakianana be na resaka fanenjehana fa hoe mba misy rety efitra atolotra anareo atolotra lizy matetika mantsy ohatry lasa fahazana le fanakianana ny mpitandro filaminana zavatra tsy fanomezantsiny zay a no ny toe-javatra misy teto amin'ny firenena fa zao kosa mba raisina zany ny miaramila ohatrany hoe entité anankiray zay afaka omena sosikevitra mena sosikevitra ao tsy manao pression amin'ny miaramila tsy izay kory ny tanjona fa hoe ity misy hevitra anankiray a everinay fa mety amin'ny firenena atolotro nareo ohatran'izay manohitra sosikevitra amin'ny FFKM tsy manao pression amin'ny FFKM fa hoe ity a misy fandiniana misy fehikevitra atolotra nareo ray aman-dreny FFKM miteny anao hoe eny mpitondra ny ao ambadika tsy haiko aloha fa raha mifahafantarako azy a nanomboka tamin'ny volana jolay teo a tsy de mbola nisy fifandraisana tamin'ny mpitondra fanjakana fa kosa le teneniko tamin'ny teo le hoe engagement citoyen ny fehikevitra tao anatiny indraiky ambiroapolo aogositra iny a de ho atolotra any amin'ny filoham-pirenena zay aloha de ho atao zay ho atao zay a mba satria itsika ndraiky samy tompona andraikitra daholo enao tompona andraikitra za tompona andraikitra tompona andraikitra daholo ary zay ny tsy mahatsara an'le hoe tsy any amin'ny fanjakana foana akory ny diso tsy any amin'ny mpanohitra foana akory ny diso fa na itsika vahoaka tsotra ary de diso raha vao tsy manday andraikitra de zay nitonanay azy tam'le famorina vondron'olona samy hafa araky ny sokajy misy azy eto amin'ny firenena inona ny fahatsapan'ny mpamma ny fandraisan'ireo olona ny vorinareo amin'ilay foto-kevitra voizinareo satria maromaro teo amanjato ny tonga tao amanjato ny roapolo ambizato ngambany sady mampolo zao hoe le izy aloha tsara tenenina tsara lazaina io moa le tenenina hoe rehefa miresaka mikasika ny firenena de aleo a tsy manao a karazana démarche classique na raisonnement classique hoe vo mamory de hoe olo mpanohatra zany vo mamory de hoe fitondram-panjakana zany zay zavatra classique zay tena classique zay aoka tsy hanao an'izay tsony fa ny atao am'izao fotoana zao de zao hoe reo misy olona vonina zany a manana processus hitondrana ny amana ny politika amana ny fanabeazana amana ny fitsarana manana zay reo a de hoe andao a ifampivory ivory azahoana mijerery zay le inona izy ty le foto-kevitra sy lafitsaina hitondrana azy hoe a miala am'le fomba fijery mahazatra fa ijery amin'ny fomba anankiray na tsy mihinana mitsombadika ara ahafahana mivoaka makany amina vahaolana vaovao zay le izy le vahaolana vaovao zay inona le tadiavinareo izara seza ve ny vahaolana vaovao de izao ny tena anananay am'izao fotoana zao zahay tsy manana aloha tsorona tsy misy zany projet de société zany
nizanizy eto ary zay mapotika izay le hoe manana projet de société tsy nieritreretina araka tam'le société mapotika zay projet de constitution tsy nieritreretina araka tam'y faritra telo amby 20 nefa de lazaina fa ity ny projet de constitution ity sisa fa izahay mpamma kosa de manana processus afahana makany am'izany hoe fananana constitution maro toerana manana zay processus zay izahay mpamma de manana processus hitondrana zany atao hoe tsy fitsinjara-pahefana zay moa le classique hoe classique ao zany hoe décentralisation classique fa hoe fanomeza-pahefana zay zany ny anay ny processus fanomeza-pahefana ny faritra fa tsy hoe tsinjaraina ny fahefana fa omena fahefana ny faritra mba fantatrao moa zany fa hoe raha zaza teraka tany be enjy raka kopina terahana tsy maintsy makany eto Antananarivo le olona eto Antananarivo le olona teraka tany Sambava rehefa akakopy tsy maintsy maniraka olona avy any zay vao mahazo an'le kopy tsy fitsinjara-pahefana fa fanomeza-pahefana ny eto na ny fanomeza-pahefana ny any ho ana tanora teraka teto fa petraka ny Sambava zay le lazaina hoe manana processus zay afahana mama ny olany fanomeza-pahefana ka averiko foana le tenika teo le processus zany anananareo zany fa na tiana na tsy tiana ny voaka teo le hoe fiara-mitatana de rehefa mary an'izay zany ny olona satria tamin'ny fotoana ny taoriana 2024 nisy n'ilay fanonganam-panjakana de zotranakany tetezamita de nisy fiatsoana fiara-mitatana de miverina indray voambolona amin'ny fiara-mitatana de nivoaka tao le hoe accord politique inona daholo zany andriamatoa professeur Ravarson François le fiara-mitantana tsara fatarina aloha fa hoe rehefa hiara-tantana de aloha ny mahay ny ary-tantanao ny mahay le raha ny fitenina ihany afaratra azy hoe mahay raha ianao de andao hiary-tantanao fa tsy hoe tonga de hoe miaraka tery amin'ny kianja teritsika de satria tsy maintsy mena toerana de hoe andao hiaraka le fiara-mitantana zany tsy ohatry zay fa hoe fiara-dinika fiara-mitondra ny firenena tsy fiara-mitantana fiara-mitondra ny firenena ary rehefa mitondra ny firenena de aloha hoentiny le tena mahay azy sy nanao azy sy mikirakirana le izy zay zany no azo lazaina hoe fotom-pisainana mila hitondrana izy le fiara-mitantana tsy hoe hitondra ao daholo ty rehetrarehetra hita tery ity fa hoe ainao ve le izy andao ara hitondra n'izy ianao fiara-mitondra n'le raha no atao fa tsy fiara-mitantana fiara-mitantana tafiditra daholo zany hoe arato fao be de lasa misahota inona mety maharatsy an'izay de izao jereo ny fiara-mitantana rehetra nisy teto navoagnina kely teo ara tamy 2009 jereo ny fiara-mitantana fa ny fiara-mitantana de mandiso fanantenana foana raha vo misy zany ka hoe arato mivelatra de dikan'izay tafiditra ao koa le tsy tokony tafiditra de mirodana le fiara-mitantana fa ny fiara-mitantana tokony isy karazana fitariana zany dirigisme enjana miteny hoe ity ny manao an'ity ity ny manao an'ity fa tsy hoe manao zay satria zay koa ngeka niarany dinika atao amin'ny lapany Saint Michel le de aloha zay hiditra tsy zay le izy fa hoe aisatsy le izy fa tsy hoe io zany le fiara-mitantana tsy ohatry ny lasa ohatrany hoe fizarana seza tsy zay le izy tsy zay ve tsia ary zay mila sorona ho azy classique zay fa hoe ainao ve sa tsy hainao le izy aloha zay aloha ny tena mitondra azy ianao apetraka eo amin'io ministera ny industrie ianao apetraka eo ministera ny any io ainao sa tsy hainao le izy fa dilan'izay a tsy hitaziambary hiteraka crise vaovao ndray ary crise tena mahatsiravina be tsy mbola nahita teto tetezamita nandeha tamin'ny loniny teto Madagasikara ary tsy teto fa natany Afrika ary tetezamita tany am'izany centre Afrique zany ange tamin'ny fotoan'androny betsaka ankivy de nitsoka de lasa rebelle
zay mila tandremana zay fa rehefa apetraka ao olona tena mahay an'le raha de avy eo a manao arakan'izay izy a de vitan'izay de izay natao misy fantanina ohatra ny hoe hafahafa ihany fa apetraka ihany le fantanina satria mety ny teninareo a teny amin'ny Saint Michel Parbe teny moa zany nanarika izy de hoe ny hoe tsy nitondra inona teto amin'ny firenena ny fifandonana ny raha mandrika ny karazana fampiasa-kery samihafa kanefa rehefa mijery le fihetsika le fitondram-panjakana de ohatran'ny vonina am'izany le fitondram-panjakana nefa betsaka ny miantso an'le hoe ndao ifanantona tandremo fa raha tonga na amina fifandonana ane io tena mety mihoatra lavitra mihoatra ny tamin'ny 72 91 2002 2009 na 2018 ny zavatra nitranga teto zany hoe mafy be mihitsiny zany a izy ary tsy fantatra ny efa rahan'izy ka so de hoe avela andeha am'izay aloha de ho tsapan'le fitondram-panjakana mihitsy hoe rehefa tsy mety ny atondrareo a manao ny mokondoha ara-pitantanana de na hoe somary leo an'le fanagejana ny olona de mba asa so de ho tsapaina am'izay ara satria nisy mivoy an'izany teo a nisy antoko politika mivoy am'izany aleo mihitsy aloha zay anangana hery hafa hifanandrina am'reto de rehefa aveo nareo vao manao médiation misy an'izay tao zao nanatrika fanonganam-panjakana anankiray tany Afrika noho ny andraikitra ao zay sendratany ianao tam'izay de eritrereto fa tao amin'ny hôtely mipetraha koa zany nonkopopoka ny basy ya fa io filoam-panjakana nanao be marenina io nitsoka nanao azakazaka tongotra namonjy na aéroport izy rery any izy sy ny vady aman-janany fa taraiky tao zay ny tandremana taraiky tao chef d'état major ny ministre sy ny sisa ny lapam-panjakana moa zany nidiran'ny olona de nanaovany zay nataony tao tiako tonenina hoe zay ny misy hitanao rehefa mandio resort amin'ny mécanique io zany de mbola mety aloha le hoe hery zao nampidinao de mbola miverina l'état initial le resort ampidina de mbola miverina l'état initial fa rehefa ela ny ela de tonga eo am'le ataontsika hoe rupture hoe tapaka iny ary rehefa tapaka iny tsisy afean'izay Mobutu tsy nafean'izay tsy nafean'izay Mobutu tany Zaïre taloha zay RDC am'izao fotoana zao tsy nafean'izay tsy voafehy zay tao Gabon le vahinika tsy nisy nafe ny karaza ohatrany hoe fatapahany fatongavany rupture ndretraretra tsisy mafe tsisy mafe azadiny fa natamy fotoan'andro ny arany za moa tsy de tia tsy tiako loatra le miresaka le momba Madagasikara satria sao de matezitra olona fa resahako ny afrikana hoe rehefa tena mandeho le manao be marenina io tena lazaiko fa ny engagement raisy ny mpampitsoka ny filoham-pirenena ny engagement raisy ny mpampitsoka ny filoham-pirenena satria any ambadika any misy engagement raisy na hoe ampitsoerakoto ampitsoerabe de mampitsoka ny filoham-pirenena sy ny fianakaviana fa ianao zay manodidiny ao tsisy mieritreritra anao eo de zay le hoe izy nge tsy hoe miantso fiaraha-mitantany izy tsy hoe andao hiara fa hoe andaotsika idinika mihitsy zany de hoe mba elana n'izay karazana tranga izay tena mampalelo ange jerevanao fa io moa zavatra tenenina foana hoe tsy mety mihitsy rehefa misy korotana de nitera-tany afrikanina ihany ny manadaraboka ny afrikanina zay aloha zany na mitovy zao raha fahadisoana raha toekarena ataon'ny afrikanina sy mivahiny de efa raikitra nykorotana de ny afrikanina mandoro sy manetsika ny afrikanina de inona zavatra mitranga ao anatin'le firenena kiray isorany Dangote mbola manan-karembe any Nigeria isorana koa ny Angola mbola misy any zanaky ny filoham-pirenena teo aloha mbola ao fa misy firenena afrikanina ngeka tena mepotika mipanakarena aminy noho le etsika ataony samy voako anatiny de zay ny hoe le korotana aloha aloha misaina rehefa manao korotana fa le korotana zany mandava korotana no tena ratsy be fa ity misy mbatsetsatsiaratra kely hoe maninona kay rehefa misy korotana potehana foana ny radio sy ny télévision
zany hoe tsisy mémoire tsy zao anisan'ny vavolombelona tranga tam'izany tamy 2009 napotika tanteraka ny bâtiment ny MPS sy ireo naveriny fitaovana rehetrarehetra de ny TVM sy ny RNM koa zany hoe tsy misy fitadidina n'le tantara tsoa zany eto zay zany ny ratsy be a potehanao ny radio sy ny télé de ny atota-kevitra rehetra tao de tsisy hita de zay le hoe a le korotana aloha korotana iny fa aleo aloha somary apetraka kely izy satria be de be loatra ny zavatra mibolisatra teraky le izy be de be loatra be de be loatra de zay lazaina hoe tsy tsorony tsy voafehatsika mikorotana tsy haitsika zany no mikorotana zay tena marina tsy haitsika mikorotana fa efa tena hoe haitsika no mikorotana tena hoany tokony isy sekoly mampianatra hoe ahoana fomba fanaovana fanakorotana firenena tokony andeha zay satria lasa lalazaiky anao le hoe misy milliardaire malagasy tsy de potehan'le malagasy aty malagasy any manapotika azy de misy tsy fitaovana tokony fitehirizan-javatra de le malagasy any manaparitaka azy de lasa ohatrany hoe miainga any am tsy misy foana le firenena zay tena mampalahelo be ya tena amma tena hoe manampahaizana anao zany a tena professeur mihitsy no resaka eny nisy olona niteniteny foana moa tapabolana lasy zay hoe tsy mahay ny professeur malagasy asa iany professeur François iny ina mba fomba fijerinao am'zany aloha zao a le izy a rehefa manao zavatra professeur anankiray hoe milasa zao a miaraka manampy doctorat anankiray docteur anankiray de za rehefa avy eo a mpampianatra ambony gradony zany mitsara izy tsy teny mihitsy hoe tsy mahay ianao fa izy ny fotikevitra entiny de hoe a sao de mba mety aminareo ty lalan'ty sao de mba mety ty lalan'ty zay tokony ahitsy ohatry zao ty zany hoe raha narehany iny le hoe mikasika ny professeur iny zany a reny le lazaiky hoe hevitra any am base dy tsara zany a raha any am base ianao zany a de zay le tandremana zay mila hitandrema ny filoham-pirenena ny base ny filoham-pirenena matetika manimba ny filoham-pirenena mpitondra teniny aloha iny teneny iny a eny efa base zany base zany base zany zany hoe le base ny filoham-pirenena misy fotoana manapotika manimba ny endrika filoham-pirenena zay mila tandremana zay iny zany a raha ny tena marina raha ny tena marina zavatra sy tokony hitsangy reny raha ohatra zany ka miteny hoe mpitondra teny filoham-pirenena izy fa matokony anteny hoe base zany hoe tokony any am base no nanao fitenenana ohatran'ireny any am base zany hoe le base tsy de manana an'izay le hoe fahafenona itsike raha zavatra zay na base tsy de manana fahafenona ijery fomba fototry zay azafady de zay lazaiky hoe iny a manahirana lizy a fa ireny mampiseho hoe be de be ny mbola tsy malala ny zavatra tokony fantatra be de be ny zavatra tsy endrika fanambanina velo reny zany satria any zany vao mba mahita anao eto amin'ny fandaratsika de mba mahazo ny hevitra ao zany fanaovana tsinitsina professeur sa le hoe tsy fahatakarany-zavatra zay de lasa miteniteny foana zao a za zao raha za no mahazo telefônina ny filoham-pirenena rajoelona ry za hoe aza saina misy miteny mihitsy aloha ny olonao zao manomboka androany fa satria mahazendana mihitsy fa visaky misy olona miteny manodidina ny filoha de manao dérapage verbal asanareo raha hoana fa zay miteny rehetra za de manao dérapage verbal raha izay faharoa koa za aloha eto zany nasaina de tonga fa matetika mihitsy rehefa etonatrehan'ity micro ty a rehefa sendra mifanontaniana mahavalalany nareo moa zany mpanao gazety a tsy afenina fa nareo nge ny maître de l'information tsy haiko moa nareo le firy force quatrième force fa zany quatrième force zany ange 3 zany a efa symbole na stabilité 3 points de misy any 4 zany a efa super force ka nareo rehefa mimerika fanontaniana de fanontaniana tsy afenina fanontaniana mahapotraka lasantsika tsy mitandrina zay ve lehetry nle nahatonga an'le hoe enquête parlementaire lasa adevitra be koa lasa adevitra satria
fantanina napetraka na manam-panao gazety manko iny professeur Vincent François apetraka le mpanao gazety le fantanina raha vao tsy manana réflexe tsara ianao de midaraboka anatina atsana rupture anankiray de zay ny tandremana ka iny a tsy hoe niteniteny foana le olona atao en présidence fa sendrany hoe fantanina mpanao gazety a mahavalalànina de lasa ianao lasa ohatry misamboara voary ianao de mateny zay tsy tokony ho tenenina zay ny zavatra mitranga tamin'iny ka zay le tandremana mihitsy hoe eo anatrehana micro a za aloha tena nafinaritra anao le niteny hoe adindray tsika neto ferana lizy fa raha voy koa ny BDB de lasa miparitaka lizy de saratra eny ary mirosy antsika moa anatin'le fantanina mbola mandeha mbola manana 5 ano antsika professeur fa rehefa miainanao an'izany a de ozy hoe ohatran'ny tsy miaro an'le fitondram-panjakana ihany ve zany nareo ohatrany hoe tsy hoe miaro moa zany fa lasa misy varavarambe homenareo an'le fitondram-panjakana hivoana manoloana an'le olana samy hafa ve zany efa atolotry mipamma ho an'le fitondram-panjakana zao a zay ngela zaiko taminao teo hoe nizao a de manana devoir ho an'tandrazana olana isan-kerina raha raisinao ohatry ny sambo zany ty Madagasikara ty de topatopa atopatopa ny problema problema enjana topatopa eo nainga tany amin'ny volameny nainga tany zao hoe mbola BDP any fa mbola tsy voatsikafina olana anaty olana zany de le teneniko teo hoe tsy misy crise fa raha mbola mitoy zay a ho rendrika io sambo ho vakom-ponefatra le prise tenentsika teo de irodana ny akady izy zay tenentsika teo zany hoe isy rupture makany amina crise profonde de le ataonay ange ny tena marina de zao hoe miteny andrehetrehtra nampanohitra zany hoe aitsio ny basinareo fa ny pamma tsy mpanohatra ve tsy mpanohatra mpamma zay tsy mpanohatra mpamma fa mpamma le tena keonao teo le hoe tonga saina zany le rehetrarehetra atao anatiny de miteny hoe andaotsika mahaolana ka miteny hoe manohatra varavarana manokatra varavarana ho an'ny loatra fitondrana ny filopirenena zany tena resahana vatana hoe manohatra varavarana misy fotoana nge ny olona ohatranay teknisiana politika mame toro-kevitra ho ampanohatra société civile ihany koa tohatra misy an'izay misy koa mame toro-kevitra ho an'ny fanjaka ho an'ny filoha-pirenena hoe andao a am'ty varavaran'ity pisy tiny a zany hoe tsy voatery anaraka an'iny ny filoha-pirenena fa milaza zao hoe ity misy piste anankiray a atsaratsara koa ny fitondranao a no mandeha am'ty zay zany le zavatra ataonay io ary zay tsy makany olo hoe manohana sa fa zay fotsiny ao anatina réflexion zay de mahita hoe ity kosa azontonana ny mivoaky bon ity kosa azona mitatana ny arena kibony tany ty lalanyty ty kosa afahatsika manarina ny jirama satria ao aminay misy teknisiana politika momba ny énergie fotsiny de manolotra hoe ty kosa ny lalany voany ty ohatra zao afaka tsy mihaino izy tsy voatery hoe mihaino koa izy fa anazy ny azy fa onay aloha zany a eo anatrehany tontolo de zay zany manitsikitrika foana hoe andao atao io lalany io zay zany izy manitsikitrika moa filazazany teny malagasy fa ho an'ny PM zay mahazoazo koa ny teny frantsay de hoe manao karazana insistance zay manao hoe ity misy lalana anankiray fa faraparana inona le force exécutoire zany na hoe hery fampiarana zany rehetrarehetra zany ho tonga tena ho voarain'ny mpitondra lizy na ho voarain'ny fanoherana amin'ny akabiany ka ho ampiarina am'izay eto amin'ny firenena zany eny e tenanao le force exécutoire za manokana aloha tamy 2013 nary zay force exécutoire zay zany fa nytiako tena za tsoriko za tsy mieritreritra n'izany force exécutoire zany zay le azaiko hoe zay hoa le hoe démarche classique fa mifantatra fotsiny de zao misy problème mipetraka eto tena misy mampitopatopa ny firenena tena misy eto reny fotsiny voatsikafiny reny tataraindradio reny fa mbola misy afo eto marobe nanahoana nefa raha projet fiarina donc atao évaluation resaka atokarena zany nanahoana le projet fiarina ninona nisy mpandraraha niakatra ny songotra ve tao mila jerevany zay zavatra zay manahoana ihany le fandehan'le vary safotra
reny zany hoe zay zay ke hoe misy olana isan-karazany eto fa zany hoe le izy zany misy moa zany le hoe aretina hita maso misy ny aretina tsy hita maso ny aretina fantatra zay zany mila atao jereny nanaona ihany le hoe ambony vary any ananinany ny arabo any le 60 000 hectares zay anaona marina nisy fetraikany teo amin'ny fanafarana vary ve reny zany mila jerena zany a de zay ke hoe be de be le olana miditra anatin'le fiarany Madagasikara tsy maintsy mandroso ka mila jerena tsirairay satria manjary sahirana ampitondra zay tsy hoe mamety olo tanana ampitondra fa hoe ity misy lalina tokony izorana be de be ngeny olana be de be maninona ahoana marina ny fipetraky ny tontolo iainana any amin'ireny faritra misy fitrandrahana arenakibony tany reny manao zay ndrindra zay ke hoe misy olana mipetraka rehefa atao amin'ny teny frantsay moa izy ohatran'ny magaga misy ohatran'ny hoe mavesatra be fa nytiako teneny hoe misy aretina mikiky zany amin'izao fotoana zao a de iny de lazainay hoe iny kosa fanjakana mila fantatra rehefa tena mikiky le izy tena mikiky izy zao a ngambarianao farany teo fa hoe andeha anao ny fitondram-panjakana fizarana ohatran'ny hoe kit scolaire eo amin'ny anamaivana fampidiram-pianatra tsy amin'ny kianja ny baria kianjany mamasina izay any amin'ny manomboka ny fahatelopolo voaloha fa mba misy mijery hoe zany any ambanivohitry Fort Carnot izy mijery any ambanivohitry talata amin'ny volonondry misy mijery ve ny any amin'ny ambanivohitry Besalampy zany hoe itsika mahita hoe manao zay ataony fanjakana zay le lazainay tamin'ny 21 août hoe zay tsy mametsiny an'izay anazy zay fa fantena apetraka hoe tsy ny olona tonga mibary any nge ny olona eto Madagasikara any ambanivohitry Antala manakory tsy Antananarivo Madagasikara zay zany zay tsy Antananarivo Madagasikara de io koa rehefa misy fotoana hoe jerevana hoe any nge petraka amin'ny tany ny zaza mianatra solaitra be zany nge tsy misy any de ahoana nataonao nefa efa manangana trano-tsekoly manara-penitra ny fitondram-panjakana fa zao raha eto Antananarivo no ataony adihevitra de za mangina fa misy tokoa vitsivitsy fa zao mbola problème apetraka tsara tonga ny ampotsovo filoham-pirenena mitritra nge le trano rehefa aveo misy nge université vitany Orombe fa tsy misy olona ao anatiny ny tiako tenenina hoe le olana tena be de be ary loka tsy ho boriboriny ny bazy hoe fa manao asa ny fanjakana izy zany aloha famitahana mpitondra fanjakana mahery vaika sady manara-penitra iny le hoe miasa ny fanjakana fanapotehana ny fanjakana iny zany manapotika ny tena ny fanjakana rehefa ohatra ka misy olona any abazy ny teny hoe ka izy manome sakafo anay ka izy mame an'izao tsy am'izay le izy fa tena jereo fa mizahatra tsy mety zay moa na tonga nanteny tamin'iny hoe mba mandrova visite inopine nge filopirenena ny hopitaly manara-penitra inopine tsy miteny amin'izy na ministra ary ataovy manao visite inopine izy de misy moa mety teny nga moa de tsy maintsy mba ahitany filo hoe tena misy problème ty visite inopine ry antotam-penaka mba mangataka ny filotsika hoe mandehany ianao makeny inopine mandehany ianao inopine hôpitaly manara-penitra mahajanga mandehany ianao inopine am'ireo sehatra rehetrarehetra reo milatsahanao aminatina anatina arrondissement eto Antananarivo amin'ny filarana copie milatsaha fotsiny ianao za tsy miteny hoe tsy maintsy voatery ny filo fa mba hitany filo ny ampleur an'le problème hoe tena misy olana angeo président tsy vovaha mihitsy angeo hoe maka ataovy manao visite inopine ny filopirenena any amin'ny hôpitaly hoe manahoana ny fanaovana le cas social any fa atao zary maty le olona cas social tsy haiko le mandeha makaiza zany zany zay le zaiko hoe ny filo mpanjakana anakiray na io zao am'izao fotoana na zy latsaka ifidy any orina aza manaiky fitahany bazy amin'ny hoe miasa ny fanjakana manao ny asa ny fanjakana fa rehafa refesina zay mandrefy mihitsy zay mandrefy misy informaticien kalaza moa aminay ao de avadika donné daholo le zavatra de mamoaka mihitsy hoe raha izao no mitohy de tafiditra anatina tena hoe tena crise fondamentale anakiray tsika zay tena rasanatry mipoka
de ny filoham-pirenena sisa no afaka mitsoka zay matsiny a averina tsara ao anatina krizy anankiray a de misy firenena any tsy fantatra izy manao zay atavavoaka le filoham-pirenena fa ny ambiny ao de taraiky ao satria mafy efa tsy any akoditra tsony le problème eto amin'ny firenena za tsy hiteny tsony any anorina fa tena efa safotry ny problème tsika zao ary zay tsy vita zay a zay tsy vita ny karazatry ny hoe fanasoasoana mpitondra na fanenjehana mpitondra mihitsy fa de hoe andao aloha tsika hiditra ny tatambatra boribory a ireto ny olana zao ny atao hoe fean'le olana zao ny atafavoantsika am'izay a de mitonga eo le tenenitsika le hoe tsy hoe fiaraha mitantana fa hoe fiarahana mitondra misy zavatra roa samy hafa zay le mitondra tena hitondra n'le problème ama le problème zay zany no fametrana izy ya processus zay zany teneninao misy dingana maro samy hafa fiaraha mitantana fiaraha mitondra misy adevitra ihany koa teo amina koko politika zany mbola mandeha zany le adevitra am'izao fotoana zao a de samy mitondra le fanehokenana amaraparantsika andry mato professeur Ravalson François efa nresahanao ihany teo zany am'le hoe alefa le hevitra zany mba ahafahana mivoaka anatin'izy fa ny tena maranana an'le adevitra eto am'ty andro any ty zany a makaiza le résolution tamin'ny lakamisy iny tamin'ny faharaiky amby roapolo volon'aogositra aloha tena zay aloha zany mahasamihafa na hoe fehiteny zay mahasamihafa ny teknisiana politika sy mpanao politika teknisiana politika zany de tsy maintsy milaza ny tena marina izy mba tsy anageja azy iny le zavatra tsy netiny teneniny iny zay zany vita n'le tamin'ny alakamisy iny a de mandrafitra n'le fekevitra zay mandrafitra azy zany manao ny rédaction zany de androany ariva am'y sasany tokony midinika zany ndraiky io a hoe ho aseho izy hoe ty zany rehefa narafitra de vita zay fekevitra zay a dia ivory androany le tena hoe hoariny lalana ametrahana an'le fekevitra zay aloha hatreto a de mahita hoe a ray aman-dreny FFKM aloha no ataonay a prioritaire satria talohan'izao zay a de efa nisy any fiaraha-midinika tamin'ny FFKM zany nametraka fantinina FFKM hoe ahoana ny fahitanareo ndraraha-pirenena ahoana ny fahitanareo zay lalana tokony ivoahana am'izao de zay moa teny hoe tsy lalana angamba ivoahana am'izao le izy a fa hoe le mahita processus ivoahana am'izao zay de zay ndraiky hoe rehefa vita le fekevitra androany rapitso a de iroso amin'ny fanolorana zay am'zareo kanefa koa eritreretina zay la zakany hoe eritreretina ny eo na mpanohatra ilaza mpanohatra hoe ireto misy fekevitra avy eo koa kajina ny amen'izay fekevitra zay any amin'ny filoham-pirenena satria am' engagement citoyen PAM zany a de mamea ny mpanohitra izy mamea ny amin'ny fanjakana izy mamea ny FFKM izy de misy koa mety fetsona ny olotsotra zany hoe mpianatra fampidinika am'le izy tsy manana zany hoe mbola isy fiaonana ngezangeza kokoa no iny zany tsy maintsy izorany zay satria zao nge io a tsy vitan'le hoe démarche hoe volony spécialiste amin'ny constitution dimilay enda de tio ny constitution de iaina le constitution a afaka roa taona heritaona de tsy mety le constitution tsy manao zay zany tsika fa li zany atao de hoe andao a misy hevitra vaovao misy hevitra fekevitra anankiray voaka loha zany de omena fa rehefa vita zay de mirosindray amina zavatra hafa iny ary tena maraparantsika professeur ny fanatenanareo amina fivoizana nde ataotsika hoe fomba fijery evi-baovao na de efa teo ihany ary fa no atsarainareo teknisianina politika kokoa le izy mba ho atolotra andatabatra boribory tena mba fanatenanareo amin'izy ty zany satria rehefa mihain'ny fanazavanao a zany de tena matahotra mafy nareo ny poany mety hoe tonga de itsika rotaka sa de atrano sa fifanenjehana sa inona hitranga ianao marina moa zany efa niteny teo hoe efa niaina tamina korotana politika ianao tany Afrika tany mahita ny tena hoe tena aratsin'le izy zany a de zay mba manitikitika every fa manitikity am'jerantsika am'izao aly zao a nahita zany korotana politika zany eo a mpanaovana fanazava-kevitra tany ambanivohatra centre Afrika tany no hoe afaka ao 10 kilometra mandalo makaty ny Pikiomy
sagotaka be ny tanàna sagotaka ny tanàna voatery najanona ny najanona zara tokony atao tao amina toerana anakiraiky io ako eo ampanaovana mihitsy mahita miaramila miazakazaka mitsoka miaramila mitsoka very tsara miaramila mitanakalaky nikova mitsoka mitsoka pitsoka vahoaka satria miakatra ny pikomy pikomy mitondra fitaovam-pianarana de miaramila mitovy hoe mitsoka de zao no tiako tenenina zao hoe za manokana aloha raha za manokana zany de mahita hoe tsy mety antsika mikorotana fa rehefa tena raikitra io ka ampiasainy ery hafa tena potika anao tsisy ifankahitana eto fa malasa saina aina nge zany hoe fa maninona kainy tsy mety vovah mihitsy ny olany-dalo any ambany vohatra misy mananeritreritra veto hoe esory eto am'ty tany ty malagasy ampitahorytsipelaka eto ny malagasy ka raha mbola sinao korotana eto ady sinsesinsisa zany angama misy ifankahitana eto tsisy ifankahita eto ange raha tsy hoe sam hafa ndray le korotana hoe manao maillot ny mpiady anakiray manao maillot mitovy hafa ndray izy rezay organizena zany le korotana hafa ndray zay de mety izy ray zay fa tsy ifankahitana io e io arandrandray a mety samy mpinamana fotsiny de very ka ny fanantenanay de izao e tsy hoe fanantenana fa hoe ny fikasanay zany a de hoe mba ho tonga ny ampelatana ny tokony andray azy ny fekevitra vitanay tokony tonga any ampelatana ny tokony andray azy a ny antso hoe a andao iara idinika zay zany aloha ny tena fanantenanay atreto de ny fanantenanay keo a aorinan'izay antso zay a de mba isy za moa tsy de tia loatra miteny an'le fifanarana politika fa miteny aho kosa hoe karazana fandamina kevitra sy fandamina nasa mizotra makany amin'ny hoe ahoany a na manany problema tsy politika ihany a tsy fifidianana ihany a tsy HCC ihany a fa problema économique eto satria mba mila tsonjovina koa mpandraraha mila tsonjovina mpandraraha indrindra mpandraraha malagasy mampalahelo ange mijery mpandraraha malagasy ohatry hoe tsisy pia e rehefa investisseur direct étranger izy a de miaramila miaraka amin'ny kalaknikov miambina azy ny ao amin'ny fitsarana efa misahatra ambomboarina fa rehefa malagasy a de atsiposiposy ary io tsy eto ihany fa eraky afrika voan'izay daholy de tonga amin'ny fotoana zay mifanantenana mba misy mpandraraha malagasy matanjaka miainakalalana mpilaminana eto ka raha misy ary zavatra tokony anampiana azy de ampina izy eny ary dinika ny samy malagasy zany raha ohatra tsolona tena le dinika tsy dika loatsy mampiasa an'izay fa hoe aloha kiondo ny samy malagasy tena mikiondo zany hoe tena mikiondo mialanenina ny samy malagasy a fa le mba tsy hoe mba tsy iverenany hoe zavatra klasika eny ary de makasetraka ny vahintsika professeur Ravalson François tsika zay ingénieur ihany ko moa zany mazava ho azy zany mpampianatra pikariko izy any anivon'ny senerita araky ny fahafantaram-be sy maro an'izay moa zany mpampianatra eny anivon'ny université Antananarivo ary mitondra ny traikefa mitety an'izao tontolo zao ihany ko anatin'izay seritry ny tontolo ny fikarohana sy ny fampianarana ambony zay zany vahintsika ary mpikambana teknisianina politika eo anivon'ilay hoe vondrona telotota panorama vondrona tanymena ary le hoe médiation active et inclusive professeur Ravalson François tena nafinaritra ny dinika satria ainona hevitra amin'ny fomba hafa fandalinana amin'ny fomba hafa tena hoe teknisianina politika mino fa ho avy ny fotoana mbola ho antsona indray anao de amina fivoaran-draha raha samy hafa indray professeur ok misaotra mbola vony azo atao vely rano le hoe mbola iantso fa ataovy zay tena tanteraka azy zay aloha zavatra hoe mba irahantsika manao zany hoe zay zavatra mba niteneninao androany a aloha mba tanterahanao a de zavatra teneniko anao mba ho tanterahako zay zany le hoe mba nataon'izy malalaka foana zany professeur Ravalson François amin'ny fotoana zay etsotsika azy a mazava ho azy zany ho arindra sy ho alamitsika zany fa arakaraky ny fivoarany toetra raha koa nefa ny afahantsika mandrindra ny vahiny atao amin'ny fandarantsika azadiny manaraka zany amin'ny page Facebook sy ny YouTube ny fandarantsika efa nalama lisy teo fa nana olona tamina connexion sy tambazotra réseau tsika zany teo de mivantana amin'ny radio sy ny fahitalavitra ny fandarana dinika everinay fa misy fatsakakevitra azo ndraisina tamin'ny fandarantsika ny
misy tandrifikevitra azo no raisin'ireo zay mety tandrify azy ko na ny fanoherana na ny fitondram-panjakana na le hery ao avoany zay manao médiation na intervention diplomatique tamin'ny alaka misy koa mba naniko an'izany intervention diplomatique zany hoe no daholo zany rehetrarehetra zany fa mizotra makany amin'ny fiainan'ny firenena misaotra tompoko misaotra tompoko de amin'ny alatsinainy indray ny fotoanantsika manaraka hitondrana dinidinika vaovao amina fomba fijery hafa sy raharam-pirenena zay mety mivoatra amina vahiny ihany ko zay sife sy resaka ny raharam-pirenena fa dia isorako ny teknisianina nampifandray antsika atao ambadika ny sary sy ny feo makasitraka Douglas Tobokoavy